Manolotra ny arahaba tompoko. Amafisina trano ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy any amin'ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefana izay mety arahana rivotra manodidina any amin'ny 5 kilometatra isan'ora. Misy manantena izahay fa tsy hisy ivoaka iandrika isika any amin'ny faritriny hatramin'ny rampitso alahady. Entanina ihany koa mba hanaraka tsakany sy andava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony mba hisoroana ny loza mety iseho. Raha ny nivinany toetry ny andro ankapobeny ety an-tanety indray dia misy an'ilay rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'i Madagasikara efa nanome rotsakorana tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny izy androany maraina. Ny fisian'izy io dia manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra, arak'izany dia manantena oram-baratra ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ato anatin'ny 3 andro ho avy. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny fa amin'ny talata no any notombanana hiakatra miandalana ny maripana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina ary dia andraona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray morontsiraka ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, mipakatra aty atsimo Atsinanana, Taolagnaro ary ny ilany Atsinanana faritra Iorombe. Andraona mitsitokotoko ny faritra anatiny Ray Manontolo mipaka hatrany amin'iny faritra avaratry ny Nosiny. Andraona na ibahan'ny toerana kokoa Ingaby Masoandra any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo andrefana. Ny tolakandro indray dia ho maina aloha amin'ny ankapobeny ny morontsiraka ny faritra Sava mipakatra any amin'iny tendrony avaratra. Torak'izay ihany koa ny morontsiraka ny faritra Melaky, Menabe ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Anoram-baratra mitsitokotoko ny faritra Sisa. Ny vinan'ny maripana indray dia manangatra any amin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany. Tafidina 20 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimon'ny nosy ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré zany any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy indray dia mbola mitoetra ho maina hatrany aloha ny morontsiraka ny faritra Melaky sy Menabe, mety hisy any lerjika isina tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Ho maina be kosa ny any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara raha toa ka miandrandra oram-baratra ny faritra Sisa, mitsitokotoko ihany na manila ihany izay oran'izay amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa 30 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana, 20 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana miovaova eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary izay dia mbola ho maina hatrany aloha ny tendrony atsimon'ny nosy mipakatra any amin'ny morontsiraka ny faritra Menabe. Anoram-baratra mitsitokotoko any amin'ny ankapobeny ny faritra Sisa. Mampiavaka kely azy ity dia azo heverina ny mety hirotsahany aloha, arak'izany dia mila miomana ny rehetra. Ny vinan'ny maripana ny talata dia manodidina eo amin'ny 30 degré ny amin'ny faritra avaratra andrefana, eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 40 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Misy fiakarany kely eo amin'ny 17 na 20 degré ny amin'ny tendrony atsimo Madagasikara raha toa ka eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré ny morontsiraka Atsinanana nosy. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.